faly aho raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao Jerosalema dia ianao Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna nefa voana aminaty sary any akaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova fa any misy ny seza fitsarana mipetraka dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Amen. Fiarana fanampiny fahavalo amby efapolo io raha antsika manao eo am-pitoetoerana ihany ompipetrahana ihany fiarana fanampiny valo amby efapolo. mety sergie zay misolotena ny manimpanasany tompo rehetra sy ny mpiangona dia faly miarahaba antsika ary mandray antsika vahiny nasaina nanaja ny fanasana tonga tao an-tranon'Andriamanitra miaraka hifaly sy hiderin'Andriamanitra amin'izao tontolo andro miasabotsy fahafitombofolony volana novambra izao amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny andininy faha 12 amin'ny Salamo fa 40 no andinitsoratra masina izay nanorenana izao fivoriana masina izao dia izay voambara amin'ny fizarana faharoa manao hoe fahavokisam-pifaliana no hoe ho anatrehanao, fahavokisam-pifaliana no hoe ho anatrehanao. Izany hoe ilay mpanao salamo manoratra dia manambatra fa rehefa tsapa misy ny tompo eo dia fifaliana no ateraka izany. Izay teto moa zany ny kamaly dia fa misy zany firalahiana zany misy zany firaisan-tsaina sy firaisan-polana tsoran'Andriamanitra na dia indray raha tsy mitovy ny hevitra dia fatao sahady ilay fahavokisam-pifaliana ny mikarakara teto
ary anio dia izaraina aminareo zany fahavokisana ara-batana no mazava ho azy izay vokatry ny tanan'ireto mpiangona sy mpanefana samy tompo eto an-toerana ireto fa eo koa ny fahavokisana ara-tsaina izay manome fahafilaretana antsika kanefa ny zava-dehibe voalohany dia ny fahavokisana ara-panahy raha mivoaka eto tsika amin'ny alana ny zavatra hitantsika eto amin'ny alana amin'ny firalaina izay aseho eto dia mba hitondra zavatra kely ara-panahy mody anatrano inona ny voaraiko tao andritran'izay fionana tao izay zany fahavokisam-pifaliana zany ryavana dia iainan'ny mpino rehetra zany na eo ara mitafodrivotra anivelany any na eo ara ny fitsapana sy mizany toetra izay tsy ilao zanyzany raha mbola mpino dia ao anaty ao ilay fiadan'andriamanitra mihoatra no farana rehetra dia ananany tsirairay ary tsy azo afangaro amin'ny fahafinaretany nofo zany tsy azo afangaro amin'ilay zavatra antsapazany tsy aroa mandalo dia miserana izany fa fiadana ampomaharitra ary manaraka atsika hatrany amin'ny fiainana arak'izay arak'izay ambara amin'ny tenin'andriamanitra ka ny faniriana ravana malala dia mba hotsapantsika fa amin'ny Jesosy Kristy tompo no tena misy natsoina hoe firahalahiana tena izy firahalahiana marina tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeny fiadanana ho antsika zay raha toy no ambarany fa izay sanatry mbola tsy nahitan'izay traikefa zay dia miezaka ny fiangonana eto sy ny tafo zany anolotra atsika zay tsy ananany amin'izay lafin'izay mba hatsapantsika tokoa fa misy fahavokisam-pifaliana na haritra mitoetra miaraka amin'i Jesosy meny fa na dia tsy mora aza ny mampan'andriamanitra na dia tsy mora aza ny miara-miasa na dia tsy mandeha ho azy aza tsy mandeha ho azy aza ny zavatra rehetra hiaraka hivavaka isika andriamanitra rainay eo andriamanitra ny fandram-po sy ny famelan-kepoka ary keo andriamanitra fitiavana araka ny tononkirana iteto mbola tehidery ankalaza ame voninahitra anao zahay tompo satria mipetraka ambony seza fiandriananao ianao ary fantatra manatrika izao fotoana izao ary manolotra anay tokoa izany fahavokisam-pifaliana izany isaoranay ianao no zava-bita ary isaoranay sady koa tompo no zavatra izay ho atolotrao amin'ny alalan'ny zavatra hisy eto izay ho ataony sampana tsirairay amin'ny alalan'ny fizarana mahasoa raha-panahy rehetrarehetra amin'ny alalan'ny resatresaka mampitapo ihany koa resatresaka mampitombo fa tsy resatresaka risapoana sanatria satria fantatra ihany fa manana ny fahamasinanao ianao eto fovoanay ary tehanana izany fahamasinanao zany koa zay ianao ilay madio no manadio anay ianao ilay marina no manamarina anay ary ianao ilay masina ihany koa no manamasina anay aza fela hivoaka maina amin'izao toerana zao zay tompo fa tsy mahazo feno ny fitahina manana ny biampy avy aminao isaoranainao sahady ny sakafo izay atolotra ao anay isaoranainao sahady mikarakara zay nanao izany mba tsy ho diso anjara amin'ny fitahina avy aminao reo tanana rehetra ny karakara ary ny firaisan-tsaina sy ny firaisampo zay nasehonay tamin'izany tompo dia tsy ho zava-poana fa hitoy mandra-piavin'i Jesosy eto amin'izao mpiangonanao izao dia apetraka aminay aminao manokana ireo namanay olana sainay mety mbola any an-dalana mety tratra ny sakatsakany any amin'ny autoroute eny mba tonga soamantsara eto fampizara izao fifaliana izao dia tononay amin'ny aran'i Jesosy soravaka izao sady isaoranay amen amen asany foan'ny tafo afaka miarabantsika rehetra fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray mifaly mandray ireo vahiny ary ny fiangonana Serge ihany koa amin'izao sabotsy izao androany moa dia fety piralahiana araka ny tenin'ny pasteur teo ary mino fa ny zavatra rehetra dia fa voalazan'ny pasteur daholo ka tsy ampiko betsaka fa dia ny teniko miaraka ny teninay komity ny fiangonana dia hoe faly mandray anareo ary dia ahita fotoana mahafinaritra miaraka amin'ny tompo voalohany indrindra isika rehetra ary miaraka amintsika piralahy amin'ny tompo tsirairay avy misaotra tompo
ina ary tybebe koa ny kafe rakoto mampianina zay pitamboly atao amin'ny tafo zany a fiterina zay tantana sy tondratsika amin'ny programme rehetrarehetra amin'izao tolakandro izao zay zany midina amin'izay faly miarabantsika rehetra tonga soka tsara eto amin'ny tafo serziny amin'izao fotoana izao ny fisaorana ho tompo dia toy ny faro lavavaka ka tsy lany mamina koa dia mbola mamerina ny fisaorana antsika tsirairay avy tonga narotrana ray amin'izao fotoana izao satria mora nanasy izahay ka tsy teo arinareo dia honangingina ihany ka ho setry izany fisaorana izany dia angatahana ny tafo serzy mba hitehaka mafy be ho an'ny invité antsika amin'izao fotoana izao mafimafy hafa akoatrany tsy ampy angavo zany a araka nefa nolazay ndray mandre-pitadina teo a dia ny loha hevitra nraisiny ny komity amin'ny ty sakafo traraina ity dia ny ao amin'ny salamy fa 9 andriny faraka 20 manao hoe ampafantatra lalanaina ianao fa havokisa-pifaliana ny eo anatrehanao ary fafinareta no eo an-tanao ankavanana mandrakizay ny rariray tafo serzia tsy ho voky ara-nofo ihany nareo fa ho voky ara-panahy ihany koa ary handray vatsy-panahy ihany koa mandritra ity fotoana ity a dia hiezaka tsika hijery tsy kelikely ny resaka sakafo ny resaka vatsy ao anatin'ny baiboly satria dia bedabea ny adetsotramasina milaza izany a ao anatin'ny baiboly ametrako azy voalohany fotsiny zao dia ohatra hoe natonga ny fahalavona voalohany dia resaka sakafo a ny sakafo raha mato dia raha meny vadiny dia tsy lavaka izy roa dia fahotana ateo roa apetrakantsika ateo fotsiny ihany roa ny amin'izay fa ny lazaina amintsika dia izao a ny tafo serzy dia manana sampana velona koa androany a dia lilina mihitsy hoe ny sampana velona eto amin'ny tafo serzy no hanome anareo hampiseho anareo ny talenta azonareo vatsy-panahy koa angatahana ny antoko-pihira faribona eto amin'ny tafo serzy izaka nety amin'ny sehatra ny mpitendry zava-maneno angatahana apiditra ny antoko-pihira eto amin'ny tafo serzy ny antoko-pihira eto amin'ny tafo serzy a dia anolotra antsika hira efatra avetrany miaraka amin'ny tina mariana zany a dia ny sampana zava-maneno eto amin'ny fiangonana no manao accompagnement ny sampana rehetra eto amin'ny tafo serzy ny hira voalohany atolotry ny sampana antoko-pihira dia mitondra ny lohateny hoe aniranao satria moa raha mandehandeha fotsiny amin'izao tsika fa tsy ho anirantsika ny tompo dia mivery sika ary zay moa natonga n'le fahalavona satria nisaraka tan'Andriamanitra ny zanak'olombelona tariny izay fotoana izay ka dia nandehandeha satana nanambaka ny zanak'olombelona rehefa vita izay a dia satria itsika ihany koa dia tsy mahay mity koa dia amin'ny alalan'ny hira ihany koa no hitondran'ny antoko-pihira faribona amintsika mba ahity ny mpiaramonina amintsika isika ary ny fahatelo hira izay hoentiny zareo dia mitondra lohateny hoe aive ary satria moa rehefa lavo zanak'olombelona dia tsy maintsy misy ny fananganana azy indray mba ho velona dia ny hira faefatra mitondra lohateny hoe mitsangana